Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 2 martsa 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny zoma 2 martsa 2024 amin'ny enora maraina. Mety hikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy atao anatin'ny 3 andro avy vokatry ny tsioka atsimo tao aorian'ny fandalovan'ilay rindrin-drahona tombanana hitatra any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana sy afovoany atsinanana izany manomboka ny sabotsy alina. Anonjabena ahery araka izany ny ranomasina mety hahatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja hahatratra 4 metatra any amin'ny morotsiraka atsimo ny sabotsy alina. Rapitso alina 2 martsa hatramin'ny alahady 4 martsa vao maraina ny eo anelanelany Toliara hatrany Taolagnaro. Manomboka ny sabotsy 3 martsa kosa hatramin'ny alahady 4 martsa ny eo anelanelany Taolagnaro hatrany Mahanoro. Mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mavo araka izany ireo faritra rehetra voakasika izany. Entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morotsiraka atsinanana tanjon'ny Bobaomby hatrany amin'ny tanjon'ny Angotsy anorana tandrifin-drahona vitsy amin'ny tapany atsimo ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hahatratra 12 kilometatra isan'ora indraindray na eny amin'ny tapany avaratra. Anonjabe ny ranomasina ahavoan'ny onja 1.5 metatra. Tanjon'ny Angotsy hatrany Mahanoro mety hisy orana tandrifin-drahona indraindray ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ahavoan'ny onja andinina ny 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro anorana tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora na eny avaratra hifarafangana. Ho avy atsimo kosa ny any ankafa ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora izay hitatra miandalana any avaratra izany ny atoandro. Anonjabena ahery ny ranomasina ahavoan'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra any amin'ny tapany atsimo manomboka ny atoandro noho ny alin-drano avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hahatratra 7.30 hatramin'ny 5.40 kilometatra isan'ora manomboka ny tolakandro. Anonjabaina ahery ny ranomasina ahavoan'ny onja 2 metatra hahatratra 3 metatra manomboka ny atoandro noho ny alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morotsiraka andrefana tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny Angabo omaina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hahatratra 5.40 kilometatra isan'ora ny atoandro. Anonjabena ahery ny ranomasina ahavoan'ny onja andinina ny 2 metatra hahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra manomboka ny atoandro noho ny alin-drano avy atsimo. Tanjon'ny Angabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro hisy orana tandrifin-drahona amin'ny manakaiky any Melaky ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina ahavoan'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.3 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona vitsy indraindray ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana kosa ny atoandro sy ny takariva ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ahavoan'ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby anorana tandrifin-drahona io vaovao fitsoka ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ranomasina ahavoan'ny onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra.